mazava izay fanadihadiana nentin-dravaka randriamanalina izay fa na dia mbola volana febroary aza no hitsahantsika amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fanatanterahana ny fanadina-mpanjakana voalohany CPE sahady ny eo anivony sisy koa Antananarivo renivohitra nahitana fiakarany nisan'ireo mpiadina raha oharina tamin'ny taon-daza. Natomboka ny fahavalo amby roapolo ny volana janoary lasa teo ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina ny fanadinana CEPE ary amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa izao no mifarana ny fisoratana anarana. Raha ny tombatombana azo hatreto dia 7,540 no isan'ireo mpiadina, izany hoe nahitana fiakarany 200 raha teo amin'ny 9,4 teo eo no isan'ireo mpiadina tamin'ny herintaona. Voasokajy ao anatin'ny toerana fanaovana fanadinana miisa 730 ireo mpiadina ka 512 ireo toerana anaovana ny fitsarana. Efa misy moa ny drafitr'asa izay efa nalefan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mahakasika indrindra ny fanomanana ny fanadinana. Ity zany ny eritreretina avy any baika avy any ministère kosa aloha ilay izy hoe ilaina natao hoe brassage anatin'le salle de classe anankiray, brassage des candidats, zany hoe misy candidat libre, misy candidat d'école, misy candidat d'école privée sy fanjakana zany afangaro anaty salle anankiray mba ilana amin'ny tsy fantatra hoe mangalatahaka na ohatran'izany le ankizy mifakafatotra maromaro raiky sa ohatra hoe ray classe zany dia hoe ray salle de classe nay zay amin'ny fanadinana dia tsy mety zay. Zay mihitsy ny zavatra tena ankendrenay ary zay zavatra zay zany taloha tamin'ny herinandro ity zahay tamin'ny herinandro lasa teo namory chef de centre na CPE na BPC dia efa zay zany efa. Ny fanatotosana ny lazadina dia efa manomana izany eny anivon'ny Cisco ka alefa eny amin'ny draine izy ireo ary ireto farany no mandefa azy eny anivon'ny ministera. Ankoatra ny lazadina dia efa manomana ihany koa ny lisitry ny mpiandry ireo ankizy manala fanadinana sy ny lisitry ny mpitsara ny lehibe ny sekoly isan'isany. Mariana ny faha 9 ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao moa no hanomboka ny fanadina-mpanjakana voalohany ny CEPE.